Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andriamanitra manakaiky atsika ny Tompo. Andriamanitra manakaiky atsika ny Tompo. Ao amin'ny bokin'ny Fitomaniana toko 7 andininy 2:20 hatramin'ny 4:90 farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izay fahavaloko tsy ahoana dia nanenjika mafy ohatra ny fanenjika vorokely. Nanjera tao andavaka famorian-drano izy, ka nitady hahafaty ahy sady tora-bato ahy. Mandifotra ny lohako ny rano, ka dia hoy izao: maty aho ty. Jehova, niantso ny anaranao tany andavaka lalina indrindra aho. Ny feoko dia efa renao. Aza tapenana ny sofonao raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsoko anao, ka dia hoy ianao: aza matahotra. Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Jehova, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko, ka mba tsarao ny adiko. Hitanao ny famalin-dratsy rehetra ataon'ireo, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy. Jehova, efa renao ny latsa ataony, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy. Dia ny molotra izay mitsangana hanohitra ahy sy ny saina ataony mandritra ny andro hamelezana ahy. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, fa ataony ankira aho. Hovalianao araka ny asan'ny tanany izy, Jehova. Eny, ho amazininao ny fony hatraminy ny oziny. Enjenao amin'ny fahatezerana izy ka aringanao, fa tsy hoe ty ambanin'ny lanitry, Jehova. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra manakaiky atsika ny Tompo. Akoatra ny fahoriana lalina izay manjo ny tany, ny jiosy ray manontolo, ravan'ny tempoly, ravan'ny manda, nentiko-babo any an-tanin'ny jentilisa ny vahoaka, nanjaka ny mosary ary dia matimaty foana ny akamaroan'ny olona. Tena tao anatin'ny vanim-potoana fahaketrahana, ka niheverana mihitsy fa ny afin'Andriamanitra toa tsy miseho amin'ny vahoaka antsony Andriamanitra. Indrondray ny mpaminany Jeremia, mitaraina fatratra, eny, an-dranomaso mihitsy aza no ny fampahoriana azy. Ambara eny amin'ny 2:20 sy 7:50 fa 4:50 fa tena mandifotra ny ainy ny fahoriana zakainy. Nalatsaka tany anaty lava-drano izy, hotoraham-bato izy, tena ataon'ny olona hirahira fotsiny ary izy. Zany no hitantsika eny amin'ny 7:70. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, fa ataony ankira aho. Tena karazana fahoriana, fizaham-toetra maivaivay no nahazo an'i Jeremia. Ao anatin'izany dia tsy nanao afa-tsy nitodika tamin'i Jehovah Andriamanitra Jeremia. Nitalao, nitaraina, nitomany, kanefa tomany feno fanantenana, ranomaso manantena, fa Andriamanitra dia manana maso. Andriamanitra dia manana sofina, afaka miaino, afaka mijery, eny, afaka manakaiky izay rehetra mila vonjy. Ary izany mahatonga an'i Jeremia miteny hoe: niantso ny anaranao aho, ny feko efa renao, nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsoko anao, ka dia hoy ianao: aza matahotra.
Riavako malala miavaka mihitsy ity bokyny Fitomaniana ity raha jerentsika ny endrika ivelany nanoratana azy. Boky izay misy toko 5, antsoina koa hoe firana anankidimy izay samy manana ny azy, kanefa tsy tonga ho azy ny firafitry ny ilay tononkira izay samy manana andininy 12 avy. Raha mijery tsara tsika ny toko voalohany, ny toko faharoa, ny toko fahefatra ary ny toko fahadimy dia samy misy andininy 12 mifanandrify amin'ny alfabe jiosy, alfabe hebreo 12 avy. Ary tsy hafa na ataontsika hoe miavaka noho izany ity toko fahatelo na firana fahatelo ity, izay tsy misy andininy 12 fa misy fizarana 12 kosa izay misy andininy 3 avy. Zany no ahitantsika fa misy andininy 19 ity toko ity. Ny fizarana 5 farany eo amin'ny andininy 220 ka hatramin'ny 290 mofinainantsika androany, fa ireo fizarana 12 dia samy ialoavan'ny teny mifanaraka ny alfabe tsirairay ao amin'ny alfabe jiosy rahateo. Zany rehetra izany riavako dia entina manambara amintsika fa tsy tonga ho azy zany fifandrifiana zany, fa le Andriamanitra mandray an-tanana. Eny, Andriamanitra mikolokolo mikarakara hatramin'ny atsipiriany indrindra, ka na dia ny mpanompon'Andriamanitra velo taraina sy voton-dranomaso ary dia indro enoin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra ilay manakaiky izay rehetra miantso azy, miaino izy, mahita izy, midina izy, manakaiky izy, mamonjy izy. Ary zany anie ry havana no antom-pisian'ilay Jesosy Kristy tompontsika izay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, ilay valitenin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mila vonjy, ho an'izay rehetra mitaraina, ho an'izay rehetra mila famonjena. Dia indro nanakaiky antsika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany malalany dia Jesosy Kristy. Zany no antsoina hoe Imanoela, na hoe amintsika Andriamanitra. Efa tonga izy eo akaikintsika, eo anivontsika, mandre ny fitarainantsika, mahita ny fahoriantsika ary dia mamonjy atsika rahateo. Tsy latsaka an-tany, tsy verimaina fotsiny ry havana ny ranomaso ny mpanompon'Andriamanitra, fa tonga misandratra any amin'Andriamanitra, ka dia indro ny tompo miteny hoe aza matahotra. Aza matahotra fa natohina fahorim-piainana zakainao. Aza matahotra natohina fizaham-toetra indrindra ny amin'ny fanarahanao ny tompo. Dia izao no hoe ny tompo hoe aza matahotra fa momba anao aho. Aza merikerika foana fa mamonjy anao aho ho ny tompo Andriamanitra. Teo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny asanao lehibe izay mitady ny very, mamonjy, mikarakara, mijery, mahita ary mandre ny fitarainanay amin'ny fotoana rehetra. Dia indro efa eo am-pelantananao zany rehetra zany, ka dia matoky ny famonjenao zahay. Fa mivavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ireo rehetra vesara-pahoriana, ho an'ireo rehetra ao anaty fizaham-toetra indrindra ny amin'ny fanarananao Tompo, ny amin'ny fijoroana vavolombelonanao, ny amin'ny fizakana fahoriana noho ny amin'ny fanarahana ny baikonao, ampaherezo manokana izy ireny, mba ahita Tompo ny anjara fiadanana tolotra ho azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.